miraikitra ho an'ny ka inona ny enquête parlementaire tianao ohatra hoe manoloana an'ireny resaka inona 767 reny na hoe fampitsoana ka inona ny ilana an'ilay enquête parlementaire tsy mahatoky fitsarana nga ianao afatarana amin'ary ka ianao nga tsy mahatoky fitsarana demokratika le izy adikanao tsy azo zany dikany demokratika raha izany misy ny fizara-pahefana misy ny mpanao enquête misy ny fita aty aminay zany tsy resaka hoe principe démocratique dia anao fanadihadina la place ny mpanao enquête ianao inona didina zany ny ilana ny fitsarana fomba fanao foana ka iza mpanao an'izany iza manao an'izany ka iza ao frantsa manao an'izany altenitena amiko hoe inona ny zavatra nysotan'ny frantsa ka natao an'izany nisy namon'olona avy atao dia hoe anao enquête parlementaire sa inona ny sotany dia hoe mahatonga an'izany tsy azonao mihitsy zany ianao mihitsy ny tsy mahazo fa mila mianatra ianao hoe inona natao hoe enquête parlementaire misy dikany matoa manao enquête parlementaire fa tsy zany resahanao zany andehanao amin'ny verina mianatra fa tsy zany natao hoe enquête parlementaire ny enquête parlementaire ohatra teneniko anao fotsiny misy zavatra miseho dia ohatra hoe ity zany misy ohatra isokotra fotsy hoe ity misy zavatra namboarina dia ny fanjakana zany miteny hoe io mandeha ohatra hoe manao enquête parlementaire ohatrinona mivolana foana zay manao an'izany zao e ohatrinona mivolana namboarina io sekoly io nefa io ny zavatra misy amin'le sekoly vita rehefa avy eo dia iny zay manao an'le enquête parlementaire zay am'zay anampiana an'le fanjakana mahefa zany ohatra ny teneniko anao ary tena manao an'izany sa eny Ambohimangarova sa manao an'izany amina lycée ao namboarina le lycée efa tamin'ny 2024 ny tokony natao le faminana tsisy zavatra vita dia zany tena hoe sokafana ny enquête amin'io raha izay dia misy ny enquête fa tsy resaka hoe avion tare dina enquête amin'izany dia zao ny lazainy voalohany nisy mpandraraha tonga teto izy tamin'ny novambra 2028 dia tonga dia tsy niantsony hoy zay hoe tena misy zavatra tsy mazava 2028 tika mbola vao 2025 dia 2028 ny lazainao dia ampifandraisako amin'le resaky le ramatoa le Rina Rakotomanga le Rina Rakotomanga nyteny hoe Rina Rakotomanga no miteny an'le resaka fa za mitaty sabotsiny amin'ny maha-olo-perena tsy satria anao manaraka vaovao satria manaraka amin'ny vaovao dia ny hoe manangona vola faran'izay zokony ianao fa hirotsaka am-filoperena amin'ny 2028 eo iny aloha fa makasika an'le fiaramanidina anankidimy zany dia manana ny heviny koa ny olo-pirenena hoe anizy ireo fiaramanidin'ireo ary iza nanome baiko namezina n'le alarana manokana ho an'ny Madagasikara nefa roplanina ny Iran no mipetraka io na lefa tankena natao entretien dia avy eo tany Kamboja vao tonontononao daholo inona marina ny zavatra misy andro mangarara sy taona ny akariary zao ka tsy tokony nisy ny kinafinafina sy ny kifonofono fa alazaonay vahoaka amin'ny marina fizay ny loha raha mifototry ny fahefana eto ianareo nampindaminay fanefana fahefana ka alazao aminay marina inona tafiditra ao anatin'io hoe ny mpitondra fanjakana mpitondra fanjakana izy avy ny tafiditra ao anatin'io inona moa zany ny fandraisana rôle hoe nasorina le ministra fampanginana vely izy hoe aja hoe tena hoe mila andaloha raisina aloha fa mba misy antsony mpiaino ty dia ampiarahany eo ihany ny valiny miaraba tompoko mety ananevy ngarose fa ny lalàna aloha zany misy ambaratonga an'le izy tsy ambaratonga moa zany misy dingana hoe misy ny famolafilana an'le izy dia misy ny fandefasana azy eny anivon'ny filakevitra ny ministra ho atao hoe volavolan-dalàna na misy tolo-dalàna dia mandeha makany amin'ny parlement dinihana dia rehefa tapaka eny zany na misy fantsina na tsisy fantsina fa tapaka dia mbola mandeha amin'eo amarinina eny anivon'ny ACC zany hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorena na tsy rehefa vita indray zay vao mandeha amin'le hoe filohan'ny republika no mamoaka azy ho anakery ao anatin'le hoe misy didy fampiarana zany aloha tsy maintsy dingana lahan'ny lalàna zay amin'ny lafin'ny ara-teknika fa rehefa jerena indray amin'ny lafin'ny fomban-drazana fomba mampanao ianao zao mivanim-potoana ohatran'izao dia vanim-potoana amin'ny famadihana amin'iny faritra ataontsika hoe afovoany atsimon'i Madagasikara amin'ny Betsileo sy Vakinankaratra iny zany rehefa kelikely dia hoe ianao rehefa mandeha any dia io mandeha io e tsy azany zavatra resan'le olona ohatra zao zany tsy niary lalàna lany io fa io zany dia efa miaro amin'le fomba any amin'le faritra hoe tena tsy anianina ary manambo fa dia mitaoka ary mahery ahoana antso dao raisina anao ary miaraba tompoko salama tompoko ia sika moa za variana tamin'ny nanjoan'ilay ministra nomeny ray aman-dreny fanampianarana fanjakana amerikana tamin'ny fotoan'andro karazany efa vita ny amin'ny eny aloha samy izy eo nikilona moa zay
izy efa nitetitetika ny 20 dia hoe nanaovana azy tsy miaro azy na malaelo azy na inona fa zany ny fandehako efa manaloka betsy ny tandidin'ny trapy menakafika oaiza tsy moa akoatraza tsy maintsy zay lalana fa zava-doza hafa akoatran'le fisamborana ny arabe vahiny zay maneho hevitra resaka demokratika dia any amin'ny ozateo vahiny no andronesina fa efa manaliny maro mananikitra nety ny amanety ny ponina any androy tsopinenana vokatry ny eo zany ny fiovany toetrandro n'inona dia miolana eo amin'ny fiainana lavanandro mantsony any ny faritra androy dia mihinana ny tena mafaitso ny faritra androy rehetra iny akoatra ny tongo moa zany zay indrony velesina tahaka reny tsy mba olombelona reny dia asa mbola ty hoe fampitorana ka angamba tsy dia tsy hijanona ela amina tompona raiky mpanjakana nanompa isika iny aloha tata-deba mihinana izy zany aloha ny fampitorana toko mbola ito hoe fa mba manaitra ihany mba jereo ny polony faritra andreo dia mitsoka ny mahazana paky boiny iny be ny antandreo ohatra ny avatika antandreo dia ny avatika mpanjolo mpanjika any amin'ny faritra iny zany dia ahoana amin'ny faritra tsy molefa antika zay mpandolony ty basy toliary mbola manasina koa zany beketana amin'io ka dia asa fa ahoana aloha fa ototra zay zany ny tena olona fotsy efa amin'ny firenena ary ihany ny tena tokony isiny miady hevitra misaotra indrindra eny ary tamin'ireo trangaro antsoroa reo manana fanamariana hoentina venga Roger nitapaka moa tsika teo an'le fanasorana an'le ministra ve fampanginana teo aloha zany tsika nitapaka teo dia veriko zany iny fa fandraisana ndraikitra goavana aloha ny raisin'ny fanjakana nanalan'le ministra raha ohatra tokoa le ministra fototsy ny olana tamin'iny resaka fiaramanidina iny dia manaraka zay le resaka le olona teo tokoa nyresaka izy teo naneo ny alahelony zany izy makasika an'le tokagasy iny loha tsy dia fantaro tsara loatra aloha fa fahafantarako azy efa nandalo teo anivon'ny parlementaire ny lalana makasika an'iny tokagasy iny na zany naty zany ko zany nefa ny everiko fa tsy mety ny misambosambotra olona fotsiny amin'ny tsy antony ariany any ry ka izay indrindra no nanaingana manam-paizana satria tsika tandalana manara-dalàna mba tsy anaiky lembenana amin'ny fioaram-piefa rehetra zay misy ary anaiky hoandry anterana amin'ny fandravonana n'ireo fitiliana hoporofo hamakina batsilana ny tsy fanarahan-dalàna rehetra eo anatrehan'ny rafitrapo tsara mahakasika an'le resaka farany teo moa dia naneo hevitra ihany keo zany le niantso teo ny hoe piraitany razana mitsoka any amin'ny tany zay misy azy io angeo le mbola nolazainy teo hoe mbola misy mpitandro ny filaminana veto e fa maninona moa zany le mpitandro ny filaminana no tsy miaro an'le vahoaka sy mpanana mba tsy elany eo amin'ny toerany eo amin'ny toerany io eto amin'ity toerany ity zao eto namelomana reo mivady aman-tanakareo ato amin'ny topo radio dia ny any amin'ny faritra androa ihany keo mety fambolena sy mifiompina ny amelomana mivady aman-tanakany ny fiopina misinsika ka maninona no tsy arovanao reo olo reo fa inona zany nataon'le mpitandro ny fila dia mbola miverina amin'le resako teo ihany hoe sao dia mba reto mpitandro ny filaminany reto any loharaha fototsy ny tsy fanjariana maro lafy eto e ka efa misy antony aloha re miaraba tompoko allo eny ary miaraba tompoko mariana fitongoa ohatra ny tsy miteny dia lohany bolafitry ny mpanao gazety iny amin'ny fisaborana an'le mpanao gazety nefa ny zava-roatra zao ny tena ilana azy dia ty fantanina ny Roger eny tompoko ahoana ny mety hiatra zao le 47% le amin'ny avy amerikanina ndrindra misy an'ity raha boina ty mitomitaka zany Europa mipiasa ny zony dia ny mahatra ihany ny gasy tsy ananasa indray saotra tompoko fito amby efapolo isan-jato tokoa le aba napetraky ny amerikanina tamin'ny alalan'ny filohany ho anentana zay rehetra mihitrany aminy avaty amintsika dia niteny ianao ny hoe
voaroka daholo reo mpiasa reo marina tokoa hoe zay zany lalàna tsy azo idivirana dingena tsy maintsy iroson'ny fanjakana hoe efa mieritreritra andreo hoe fanjakana raha ohatra tokoa ka ianty io lalàna napetraky ny satria Amerikana eo ihany eo le fito amby efapolo isanjato fa etsakilany amin'ny septambra zany no hita eo hoe itosy tsy hitoy le hoe agoa satria any zany no andray ny dinika manaraka na hoe mbola azo famindrapo ve tsika manoloana le hoe itoizan'le agoa reny sa le agoa moa zany misy an'le torinasa afaka aba maro mba ahitany tanora malagasy ny malagasy asa aloha zany sitrany ay am'izao fotoana zao de zay no lazaiko teo hoe ny fanjakana ave fa manana politika matipaika sy mazava hoentina miatrika an'izay zavatra zay raha malala koa ny fikorotanana eran'izao tontolo zao de mifanjakana malagasy ve fa miomana am'izany sa mbola le oeraoera sy le mbola filankevitry ministra amin'ny tety fahatrany zatra nagaga koa hoe mananina moa zany le filankevitry ministra mariny sy nalefa tany amin'ny faritany hafa-andray aloha androany ho tena tokony izy raha izy fa lay omaly raisina aloha ny antso manaraka miaraba tompoko salama manao zany amty ambodiny any tompoko fanay aloha zany de tena tsy mbola nahita filopirenena ohatran'io filopirenena to de raina ampizaly vahoa tandaingy tsy mbola nisy ohatran'io emipolo taona zalo vahoaka malagasy mandigavanao mahazo any madinika ary filopirenena fa tsy mamily anao fa mialahy ohatran'ny efa mandeha amin'ny fo mihitsy le olona Roger minga Roger no miteny fa eny tsy maintsy alamindamina ihany moa zany le izy alamindamina ihany le izy ao anatin'le satria tsapa mihitsy le zavatra mitranga tena fa miatra any anaty vilany zany zao ty zavatra ty zay mihitsy le izy raha fa misy antso hafa de ho raisitsika izy le rabe vahiny moa zao raha ny fikaroam-baovao zay atao hoe mety hiakatra fampanoavana ary nisany anenjehana azy de hoe mamaty vola ny etsiky ny mpianatra toliara le nivoaka an-dalambe tamin'ny fahany teo isan'ny hoe tombadika ireny grevin'ny mpiasan'ny jirama ihany koa zany zao isan'ny tafiditra daholo ankoatran'le fanakorontanana mikasika an'ity resaka base toliara ty zany zay zany lay vesatra nanenjana ny roa lumière saka tamin'ny fotoanandro hayaka zay le andalo raisina ny antso manaraka miaraba tompoko salama eny ary eny tompoko miaraba nareo mitoka radio miaraba tompoko ao ny tena fandeha ny any tsimo ny tomponenan'io anadiovana ny tanàna itrandrana pastileara sotra be ny boina 777 iteraka olany volasaka ny Corée du Nord azo boycott ny produit tsika rehetrarehetra satria tsika nanampinirany ihany tsika ve afaka nitanyana ve afaka napetrika am'izany mbola tsy mipoky visible ny sotro teo iny fa nakaiza le source n'le courant zany mbola ao sy lonao visible le mandeha indray zany courant zay fotsiny eny tetiteo ny ministre sotiny aloha azo azony azy fa ny firenetsika mivokatra io zavatra io tsy mivoatasitsika io israeliana amerikana europeana zay miady raha rehetra toto satria amitsika vokatra io reny roplaniny eny ka tsotantongo piasa tsetseko fa nirany any nampiasa ny komodo sahira satria misy vizity io roplaniny io misy piesy tsy maintsy lony io tsy maintsy piesina amerikana sainy io nyany azy mbola hafa nefitsika iako ao tsy voarenivole tompo satria no nanampinirany ihany tompo kana ravany tsiny ny piasa voalaka ty ohatrany Corée tsy azo izavaka ny velany tsony ka hoe malagasy satria ny anampinirany ihany zany rehetrarehetra zany vokatra io tsy kelikely vokatra io afaka goavana pensirarany ihany zay pastiliaranao any fa ianao nanampinirany ihany ny azy de efa zavatra loza ho azy amin'io rehetrarehetra io zany ny fanjakana etratsika prisme manana nationalité izy afaka mandeha fa itsika ho aizy mivokatsika nitsaorantsika raha fotsiny tao anatin'iny tamin'ilay roa andro lasa lay fanambarana nataon'ny ministra ohatrany hoe fijeriko
nisy solidarité gouvernementale tao anatin'le izy hoe tena ahoana no iarovana ahoana nandaminana an'ity de teo ny ministra misahana ny filaminana anankiroa teo ny procureur ny fitsarana ambaratonga voalohany tena afafy zany raha ny fijery aloha zany tsy mandehandeha ho azy reny fa mety mitsolotsika hoe tsy maharaka an'ireny filoham-pirenena sy ny prime ministre fa rehefa nandeha izy rehefa mamaina affaire de alefa aloha ny sibrana sosa aloha fa rehefa miresaka an'izany mantsy de ohatrany somary zao mba fanamariana kely ihany fotsiny keo anatin'le izy hoe olona niarana sakaiky tamin'ny voalohan'ny republika daholo zany reo ohatrany teo izy moa le ramatoa anakale kabinetra ramatoa Rony de le olona le nanitsika an'ity ministre ty tondra teny tao ihany koa lehibe ny tale serasera tao zany tamin'ny fotoanandro de ity secrétaire généraly daholo zany izy ary reo tsy sarotra ihany no inona hoe tsy mahalala an'le fomba fiasa satria olona akaiky niarany asa tao daholo reo hoe ahoana hoe misy zavatra mandehandeha ho azy sa tsy maintsy ampahafantarana naovana tatra misy toromarika na famambola fantanina teraka zany miainga am'izay de hoe rehefa tratra le olona de nandeha tamin'ny anarany tena manokana ve fa rehefa tsy tratra de kopaka isasahany daholo fantanina teraka azy zany fa manahirana aloha rasina ny antso manaraka miaraba tompoko miarabe allo eny ary miaraba tompoko tsy de arako loatra ny fidiran'le vahiny fa nizahatra fantatra fotsiny hoe mikorotanambony ambany mihitsy ny fiainan'le tena reny zany nitarana ny filoham-pirenena misy mpitondra fanjakana be ary marina be le fomba fieritreretana hoe rehefa tsy tratra de zavatra iarahamana fa rehefa tratra ianao de hoe mandeha amin'ny anaran'ny firenena manokana fa zavatra any ingy tsy voizao zany mitray fa nisy an'le ramatoa anankiray iny hoe voatany alohan'ny taratany de eo amindray naftanga mivavatra fa na de atao anaty atao fisaziny aza mbola nafahany filohan'ny republika nahitana ilay roplanina manokana nahitana azy midika an'izany de zao io fiainan'io zany zay moa natonga anahy tena foana hoe misy mpitondra fanjakana be tena fanivany filomity zany ny fiaina firenena ny atao hoe tsy nisy tao anatin'ny epolo taona fa ataoko ao anatin'ny 5 taona fotsiny de io izy io va mifampitanga tena zany inge tsisy zavatra azonao eritreretina mihitsy hoe nisy fanjakana be de anao zavatra otrao fa rehefa mipoka izy de miolokotry tena hoe tena sa fanjakana be tsy miteny hoe tsy mahita zany zavatra zany ary fotsiny zao io raha basituliany de manana-bola be le vola any manana karaha manandre bahoaka reo izy kirety moany ambadiaky de tiavoatiavoana fa amlefa ny mikevitra fa miamafana de mitady indray ianao hoe tony lefa tsy mety mangina hoe de avy ianao de samborina indray le tena potsika le firenena fa tsaiky hoe tsaiza faharetany Madagasikara amin'ny toejavatra ohatrao vo eo misy am'le raha malazy tsy tapitapitra koa reny mitsanga indraiky le amin'ny hermany mety mbola afaka manohy ianao rehefa avy eo fa zay mihitsy nge le zavatra manahirana nio manko le hoe ny fanendrenana na fametrahana tompona andraikitra ambony de tsy hoe le olona ny teo eo amin'le toerana fa notsongaina izy de nitendrena izy satria mety noho ny fahaiza-manao na ny fahatokisana azy sy ny sisa iarozay de ohatra ny hafahafa be zany hoe aty amin'ny taona 2025 zany amin'ny raha mpitantanam-panjakana ambony ohatran'izany de mbola misy resaka hoe ohatran'ny voafitaka inona le voambolana ritoko rafahalymanana ohatran'ny hoe natsiaro tao anatin'ity moa zany tena voan'le izy hoe ohatran'ny hoe fitaka mihitsy andalo raha sy nytiantso ambadiky ity tapaka izy raha vavorona anao de ampidirina efa ona izy miaraba allo miarabe salama miaraba zala zava-tetsy aminao miaraba ty vahiny miaraba tompoko momba an'le resaka triplanché ty ireo tsara fa nanao fanambarana ny ministra tsisy manana lalana ho hoe ministra afaka ampijoro secrétaire d'état anatin'ny filaminam-bahoaka sy nanadary mirepirenena miaraka aminy
baika va ny filoham-pirenena na premier ministre ho afaka miamvo milahatra eo reo dinina reo mpanao ampanazavana zao le izy limosé le ministre de ahoana zany zao le procureur sy le secrétaire d'état le filamina vahoaka sy zandarmerie-pirenena inona zany zao plaza ahoana zany teny efa reny fanambarana io ambonana momba le ministre reny matonga jonjo teo de ahoana tandarana de tika sa sy tandarana resaka sireo izy ty sa resaka tsy mifampibadibadiko ty zany zay le izy de ohatran'izay koa le resaka hoe iza tsy mino an'izany hoe avy asorina hoe ministre iny de malasa tena hoe baraka ity ty porte disparu fa iny makateur fa tsy very mapakateur na ohatran'ny ramatory mivosy ihany io averina riempiny ICP amin'ny présidence ary indray de zay le izy fa ny tena mety amin'io zalaty izao ampiakary tribunal io satria raha mbahoaka io tena zavatra tena mety saika ny firenena malagasy io ataitika la sûreté de l'état de ampiakary fitsarana zareny eny namoakany zany hoe atainty io de ampiakary fitsarana re tsara ao le olona le ministre io aro izy izakany vokany da tena zao fa mipotsy io marina io raha vao tsy voatsara io ministre io mandeha ao amin'ny tribunal mipotsy amin'ny marina amin'io izany naniraka azy fa tsy mino an'izany mihitsy hoe initiative personnelle le ministre misy ambonimboniny io da avao pression izy toniteny le amboniny vasa moa mitoy anita tany zareo manko mieritreritra hoe victime zao limosé de mangino ohatran'izao io non tsy mangino mbola mitoy be dehibe io ary didiny mpanao politika mijery an'izay nany any mitety parlementaire etsy an-dany afaka manaraka an'izany dolo zay indrindra iza anoy any tenin'le niantso farany teo iny satria izy nilaza fa hoe toromarika avay zany nipetrahan'le natonga an'le ministre anakiroa hafa teo am'le valandresako any gazety ia de izy moa fa nilaza baika avy any filoham-pirenena fa zaho saika ambany tany toromarika avay izy natonga avy an'le ministre anakiroa teo reny zay veriko fa tsy tokony hisy idirany akory le raha amin'ny mazaha olo-pirenena ako de tsy tokony hisy idirany de mbola averina ihany hoe averiko ihany le fanontaniana teo roa lasitoky hoe misy idira amin'ny fanjakana ve io de izy avy tao anatin'le fanjakana ny tompony andraikitra tamin'io amezan'io laharan'io mahakasika an'le fiaramanidiny io miarakasika an'le fiaramanidiny satria ny raha iny be dehibe izy io misy anaran'olona zany le hoe karoina teratany indiana anankiray de andray teratany malagasy ny anankiray de tao anatin'le anankiray iny moa zany isy sarisariny paritaka teny de asa hoe mahakasika an'izany hoe satria iantso mpanao gazety an'io hevitra